Alléluia. Dia amin'ny fenina lehibe indray lasa ny babalala ny antsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika VvkF Mbena zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny VvkF Mbenana ny groupe zay maharesy dia tahi tompo daholo antsika rehetra dia faly be zany mahita anareo ary tononona ho antsika rehetra fiadanan'ny tompony anapaka anatin'ny tokantrano rehetra zay mandray an'izao fandarana zao zay mampandroso an'izao fandarana izao. Dia tahiny tompo isika mianakavy dia fahasoavan'Andriamanitra ny ombantsika rehetrarehetra raha lasana bavamalala. Misaotra anao satria zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana an'izao fandarana izao. Ary za koa matoky sy mino fa tsy hanenenanao ny rahanao aminay eto androany tsy fotoana very ny fotoananao adiny iray sasany zay rahantsika eto anatin'izao fotoana izao anio adiny iray sasany zay ianontsika hira, ianontsika toriteny, ianontsika vavaka, ianontsika famelabelarana ny toriteny sady ifampahirizantsika eto androany ka dia matoky fa ifampahiry tokoa tsika ary matoky fa tsy takandidirana teto ny voanao eto amin'ity androany ity. Raha androany no voatoky dia tetely aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilanin'ny tompo asianao, misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia menoa finaritra maletatra amin'ny farany dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Izoko felinareo koa toniditra voalohany teto androany dia meko anao ny tsodrano ny tenenan'ny Josoan'Andriamanitra manao hoe anio no anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra fa taka nombako an'i Mosesy ihany koa nombako anao amin'ny Josoa misy zany teny zany vao vakiko vao io izy dia tadidiko. Hoy Jehovah tamin'ny Josoa, Josoa 4:7 ary Jehovah tamin'ny Josoa anio no anandratako anao mason'ny Israely rehetra ahafantarany fa taka nombako an'i Mosesy nombako anao ihany koa. Dia raiso zany zoko felinareo fa ho anao androany nandratra anao any Jehovah. Samina kamaradin'i Jesosy i Kodaleoni, Eliana, Erikaraka, Andoandry, Rana Babolina, Fambeazana Fitahina, Erika Anatra, Marina Tiana, Razana Zo Sylvie, Samina kamaradin'i Jesosy, Bert Sava, Eliana, dia Erikaraka, Mapionina, Marina Tiana, Angelina Diamant, Miel, Ralamija, Kadaka, Tina Rakoto Arzaka, Maeva Malgasy, nefa hitako izay anaran'izay raha tsy diso hoe elaela, tonga solay ianao Bert Sava, Samina kamarady Jesosy, Marijo, Tsiry Amboaramiel, Naminitso Makrina, Lovlitina, tonga soa ihany koa Bekisola, tahiny Jesosy Razana Monika, Angelina Diamant, tahiny Jesosy i Terry Albenja, tonga soa Marie Hortensine, artisanay de Madagasikara, Rahalahy Ranzany Apôstôly, tahiny Jesosy Rodine, Rodine Marie, Sandola, tahiny Jesosy i zay aloha ny hitako aty zay daholo na ny hitako eto amen. Tsy zisaotra zoko felona koto raha izy mihitsy ny tsodrano. Halleluia. Reotsika no efa eto aloha dia miditra ihany ny sasany rehefa dia ho ara-painao ihany koa izy rehefa avy eo. Halleluia. Androantsika dia miaraka amina olona vaovao be ndraitsika anatin'ny toriteny rehefa avy eo. Mialoha ny zavatra rehetra aloha mialoha tombontsika mivavaka ty fandarana ity satria tsara raha olona eo ambony vavaka ny fandarana zay ho ataontsika mba hakasika ny olona indray akasika antsika tsirairay amin'indray ny fandarana androany. Dao ampandrosotsika zokintsika hihaja izy no hitondratsika ao anaty vavaka fanomboana amin'ity androany ity dia hanomboka ny fandarana avy hatrany ary sika. Tahiny tompo ranampahavihaja anao ny fitenenana. Mankasitraka paster manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra ry havana. Manasa antsika hanondritra ny lohantsika
hiaro mibavaka ametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jehovah-Andriamanitra. Ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra ô. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tokoa ianao. Indreto indray izahay mpiara-miazakazaka manondrika ny lohanay, mitsaoka sy manome voninahitra anao. Misaotra no ny tombonandro omenao anay. Misaotra no ny fanondram-po sy ny fitantananao ka afaka tafavory eto indray izahay idera sy ansa anaranao ary indrindra hiain'ny hafatra izay hoentin'ireo mpanomponao. Misaotra Jehovah-Andriamanitra ô. Mangataka ny fananao masina aho. Ianao no hiasa amin'ireo mpandray anjara rehetra eto, fa ho fitaovana fotsiny izy rehetra. Aoka izahay rehetra koa mpiaino dia ahatoky fa ianao no miteny aminay ka ho fanilo fanazavana ny lalanay tokoa ane miteninao. Mankasitraka Jehovah-Andriamanitra ô. Apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Alleluia. Amen. Alleluia. Ankasitraka ny zoky aja sika taorina izay bavaka matsiro be fanomboana izay nentin'ny telo izay tahiny tompo lalatojo fintsoa kenisbe Selina Rosemina tonga soa Bertsava. Alleluia. Tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Yama tonga soa ihany koa tahiny tompo dia ho tahiny tompo antsika menakavy dia maheriza daholo ry havana malala. Andao aloha tsika aloha ary mialohan'ny zavatra rehetra dia endo toritentsika rehefa aveo dia ndray ary le kilalao kelytsika mahafinaritra kely izy andray ary zao nitanareo hoe mbola tsy nitoriteny teto mihitsy. Fa olona mbola tsy nitoriteny vao be mihitsy. Raha hitana any amin'ny magasin dia mbola mifono sachet mihitsy ny olona izay hitoriteny eto androany fa zany hoe tsy hitatsetana izy fa olona. Alleluia. Vao androany mihitsy izy vao hitoriteny efa nitononona teo ihany ny anarany omaly iza ary zany olona izany. Dia enira ary tsika dia sady mitsatoka nareo iza ary zao nitoriteny voalohany eto androany dia izay mahatsatoka an'izay dia tahin'ny tompo be mihitsy. Mba kilalao ataontsika isan'andro moa zany izay zavatra izay. Mija zona tenaina. Tsatotsatoy ihany nareo raha nadala mija. Misy filazan-draharaha kely tsika rehefa avy eo. Alleluia. Ndao ary enoira ary tsika mankasiraka andranabavy aja dia Andriamanitra manakrepasaona maly fitianao mitombosotra dia mitombo fahasoavana. Ranabavy Saondra, ranabavy Nadalin, Ralalin. Ao ary ndao ary enoira tsika dia nofinaritsika. Tena vatantsika ao amin'ny tela ity. Azo antoka ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao sisa tahorana. Loza ang tatanan'Andriamanitra ny fiainanao. Atolotsa manokana ny tsiny amboaramiaina zany fa tiany be io. Alleluia.
Alleloia, tena tsara ireny. Zareo ny amony tompony hira le ataontsika le nataontsika tatombokombo izay maresiny ilay hira le hoe mbola miandry anao. Alleloia. Dia tahin'ny tompo isika mianakavy ampiko kely fotsiny izay tonkizy izay manao hoe azo antoka. Alleloia. Tena azo antoka ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao raha lasina mpavomalala. Tsy misy atahoranao raha ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra anao fa matoky fotsiny ianao fa eo ampelantanany ny momba anao. Raha ianao no olona mandanindalo ady amin'izao fotoana izao dia matoky an'Andriamanitra fa tsy arian'Andriamanitra izany. Nahoana ianao no arian'Andriamanitra? Misy an'ilay olona izay tafaritsaka tamiko mandalo olana izy amin'izao fotoana izao. Olana izany dia fangaro n'ity zao tontolo izao ity. Raha tsy mandalo olana tsika dia ohatrany tsy miaina eto tsika. Fa courage ianao fa ny vahaolana efa ampelantanan'Andriamanitra. Mahery zany tsika rehetrarehetra efa vita ny vote samy nitsatotsatoka tena misy ny teny anankiroa misy ny teny anankitelo ary dia nampalahelo mihitsy ireo olona ny teny anankiroa sy anankitelo fa tsisy marina ny tenenina. Tsisy tojo afabaraka raha afabaraka ozy tojo raha tsisy marina fa tena tsisy marina. Tena tsisy marina raha tojo fa ny toriteny eto androany alleloia. Dia raha vavintsika Sylvie na Zizikarla izavy zany na marina le izy $100 zao iny ny teny $100 teo $100 le hitako ny teny teo na ohatra izy io $100 Shelinany na marina voalohany dia Erika dia Makrina dia $100 dia ho tahin'Andriamanitra reny nareo efatra amin'ny rahavavy misaotra an'ireo foana manaiky milalao kely fa androany dia rahavavy Sylvie rahavavy Sylvie ny tondratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia nohy ary fa mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny amintsika eto amin'ity androany ity maherezatra ny antrantsika rehetrarehetra. Misy filazana kely aloha ity aloha tidrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 31 décembre amin'ny faran'ny taona. Alleloia. Dia maniry indray izay tsika moa rehefa faran'ny taona misy fotoana sadika tamin'ny 2000 tsika mampionana nanao live isika mivady rery eto amin'ny réveillon eto amin'ny tambajotra serasera eto nisy tamin'ny teo antsika aloha tsy nanao fa rehefa réveillon dia io izay mianakavy kely dia manao live eto ny tena zava-dehibe moa dia ny toriteny faran'ny taona ry havana ary koa ny tsodrano fandraisana ny tsodrano. Alleloia. Manao Angelina Diamant koa nana marina tahiny tompy be amin'ny mihitsy ane ianao ranabavy Angelina Diamant ina teneny tozo ikaraka masirahita ampime mihitsy le teninao teo afabaraka raha tsy nisy nefa tena afabaraka ianao. Ka amin'ny réveillon tsika dia anao fitoam-bavaka indray. Alleloia. Fitoam-bavaka hitsanantsika ny taona 324 raha mbola tsy tonga Jesosy izay zany apetraka tsika tsara raha tonga moa Jesosy iny atsony réveillon ataontsika fa manam-paniriana raha mbola eo ny connexion ka eo ny zavatra rehetra sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka izany dia ikarakara réveillon tsika. Réveillon ny fandarana andramoka izao. Fitoam-bavaka manomboka amin'ny 7 ora sasany alina loatra izao mandrapatonga ny amin'ny 12 sasany alina. Iny mahatonga an'izay hoe hatramin'ny 12 sasany alina ny live zany manao fitoam-bavaka ohatr'izao tsika dia endrika fitoam-bavaka réveillon mihitsy amin'io moa vao hitanareo ohatry ny ahoana izy fa dia ifandimby eto izay mivady dia misy fitoam-bavaka misy toriteny andro sabata izy io sabata faran'ny taona izy io ka dia miteny aminareo zany zay hoe ianareo izay maniry izay afaka koa moa zany izay maniry sy afaka dia misokatra aminareo indray ny tokantranonay misokatra aminareo indray ny varavarambe sy ny varavarakely dia afaka tonga ianareo dia arahan-kalaza ny sabata faran'ny taona amin'io tsika dia vita ny sabata vita ny fiderana any amin'ny 5 ariva any
dia mipetraka kely tsika, makaina kely tsika, mitsotsotra kely tsika, mikarakara sakafo satria dia fihinanam-be no ataontsika amin'ny réveillon io. Inona hoe fihinanam-be, alleloia, hihinana be sakafotsika amin'io, tsy mifady anina amin'io fa tena mihinana, fa tsy mihinana aloha tsika raha tsy aorinany amin'ny 12 alina. Mandeha fotoam-bavaka fiderana be, afinaritra be mihitsy io dia tsy maintsy misy toriteny kely aloha, toriteny afinaritra, dia aorinan'izay tonga ny amin'ny 12 alina dia entinareo am-bavaka mba ataon'Andriamanitra fantso ny idinan'ny tsodrano atsika menakavy, dia andre tsodrano daholo isika rehetrarehetra. Tsodrano itsika mamakivaky ny taona vaovao 3 zava-dehibe zany zava-dehibe zany mandray tsodrano hieritreritsika amin'ny taona izany. Koa ianareo zany izay akaiky na ny lavitra koa ary afaka tonga ianareo. Atontsika takany tamin'ny Pasika, takany tamin'ny Pentecoste, dia ato tokantrano tsika nanatanteraka an'izany. Dia ho anareo efa zatra mankaty aminay moa dia efa fantatrareo ohatrany ahoana ny aty dia miara-mifaly tsika. Lahady tsika tsisy mody vao maraina eo, na ho any Bordeaux ianao, na ho any Marseille, na ho aiza, fa mbola misakafo, miara-misakafo tsika ny atoandro, ny après-midi tsika dia miparitaka mody avokoa. Alleluia. Zay zany ny filazan-draharaha. Mety tsy dia tapatena izay matetika fa rehefa any amin'ny volana Desambra indray tsika voaresadresaka an'izany matetika, fa zao dia efa milaza aminao zany mba ahafahanareo maninona mahatonga ny milaza amin'io, mba ahafahanareo manomana satria fety mpianakaviana koa mantsy izy io dia sarotsarotra ihany ho an'ireny mpianakaviana manana vady aman-janaka ny antanteraka zany, nefa raha tsy dia mihafahafa amin'ny vadinareo dia eto izy dia afara izy hoe hira fiderana ny aleany io fa tsy le oaintsikilaintsy zany hoe afaka mitondra ny vadinareo nareo dia miara-mifaly antsika fety mpianakaviana io, fiderana sy fihinanakanina. Zay zay filazan-draharaha antsika. Avy hatrany ary tsika aloha dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay, dia avy eo aveneto mamebehatra ny tenin'Andriamanitra iaraka amin'ny rana vavy Sylvie tsika, dia ampahirezintsika izy amin'ny toriteny izay alefany. Alefa message ny gâteau ny Angela mavatra lahalay ondry mangata visa fa ho avy tsika ngamba dia afinaritra. Dia ho anareo izay afaka moa zany dia famboary sady ny programme vidimelony billet, fa raha amin'iny areo voavidy biana TGV sy biana anina lafo be, fa fandriteny melo. Alleluia. Zay rehetra andeha manam-paniriana, zay andeha fiara dia miresaka amiko mandefa MP dia omeko adresy dia sokatra aminareo. Afaka tonga ny Zoma nareo afaka tonga ny 30 zany nareo dia miara manao commencement tsika ohatrany tamin'ny Pasika, ohatrany tamin'ny Pentecoste. Ho anareo izay efa taty afaka tonga ny Zoma, miara-misakafo tsika ny hariva dia manao fandaharana, dia sabata commencement ohatrany ny isan'andro. Afinaritra amin'ny hoe ho an'izay tonga, ho an'izay afaka, ho an'izay tsy afaka moa tsy miana tsiny, tsy famezatsiny fa zay no filazana ary zay no ataontsika amin'io. Tany tompo daholo tsika rehetrarehetra ao ary ranavavy Sylvie anao ny fitenenana mihainao zay. Taintompo pastera, taintompo tsika rehetra zay manaraka vavaka fiambelona. Resaka fahasoavana lehibe ary havana ny tondra tenin'Andriamanitra amintsika. Ny teny zay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny John 2:1-7. John 2:1-7. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisoranandreo ambony dia ny nampodian'i Jesosy ny rano ho divay tao Kana sy nankanesany tao Kapernaum. Amen. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy, hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifanina akory zako sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompony,
ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy sy nivaky enina mahalany rano indroa na intelo vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia nifenoiny hatramin'olona. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka entiko eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentina. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala. Dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaony olona dia ny divay tsara no aroso aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataony Jesosy atao Kana any Galilea ho voalohany mpamantarana ka nasehony voninahiny. Ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaum Jesosy ambamin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nipetra ela teo izy. Amen. Ry Ava-malala, eto zegny ry Ava-malala dia nisy olona teto ry Ava-malala nanao nisy fampakaram-bady zegny natao tany Kana faritra Galilea. Jesosy zegny ry Ava-malala anisany olona mba voahantsy tamin'ny fety fampakaram-bady zany. Anisany olona mba nilazana zegny Jesosy teto ry Ava-malala. Ka tonga tany Jesosy sinireo reniny olona maro no niatrika ny fampakaram-bady teto ry Ava-malala. Ka rehefa afaka fotoana vitsivitsy ry Ava-malala dia lany divain'ireo tompompety zay nireo olona nanao fety dia lany divain'izy ireo. Dia rehefa lany divay nireny Jesosy zegny niteny tamin'ny Jesosy hoe efa lany koa ny divain'ireo tompompety. Dia niteny Jesosy tamin'ireny hoe mbola tsy henoko fotoana anaovako fahagagana amin'izao. Dia zay moa navaliny Jesosy taminy. Ary reny Jesosy eto ry Ava-malala dia naniraka foana ny Jesosy izy hanome divay ho an'ireo tompompety satria mampalahelo zegny zare satria efa lany divay tsy misy divay na aroso intsony zegny zare. Dia niantso ny mpanompo zegny reny Jesosy teto nilaza tamin'zare hoe mankanesa mandiana amin'ny Jesosy ere volagniny dia zay zavatra irahanere atao dia ataovy aby ny zavatra irahanere atao fa mandiana aminazy are. Dia Jesosy mbola tsy fotoana anaovan'i Jesosy fahagagana teto ry Ava-malala. Dia inona nataony Jesosy dia nataony foana le fahagagana satria nampalahelo zegny le tompompety eto satria efa tsy misy zavatra atolotra amin'ny olona zay nanotrona ny fety. Dia inona moa ny zavatra nitenen'i Jesosy tamin'izay dia niantso ireo tompompety zegny izy, niantso ny mpanompo. Niteny izy hoe alevy siny reo aky izy dia ataovy rano finoa rano siny. Dia zay moa nitenen'i Jesosy finoana rano siny. Dia nataony mpanompo re zegny le zavatra nitenen'i Jesosy satria nanaraka zay tenen'ny reny Jesosy hoe zay zavatra irahanere atao dia tantera. Dia nifinoanjare rano siny. Dia afaka fotoana rehefa feno rano siny dia niteny koa Jesosy tamin'zare hoe tovozo amin'izao ka entiko eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia niteny Jesosy teto hoe rehefa feno dia rahan'i Jesosy nihentiny amin'ireo mpandahatra zegny mpandahatra fanasana mpandahatra amin'ny le mpandahatra fanasana eto zegny le hoe le mpandahatra zavatra aroso amin'ologno zegny aroso amin'ny
ny olona miatriky le fety eto. Izy le Jesosy efa niteny io a de efa niova divin le rano. Ireo mpandatra re zegny kofa nagnandrina le divin, tsy zare olona rehetrarehetra te tsisy malala hoe aftezana avy any divin, fa le naman Jesosy, le nitenenan Jesosy hoe naniran Jesosy nagnano rano tamin'ny siny, re no malala tany avy any divin teto re ava malala. De rehefa nisotry ny olona rehetra de niteny zare hoe zay olona magnano fety ovy zareo de mandroso divin tsara. De rehefa lany divin tsara de miditra ny divin ratsiratsy kokoa. Fa nihin'ny tompony fanasana teto rehefa malala de divin tsara de vomeka tsara bebe kokoa satria inona natonga azy rehefa malala. Jesosy Kristy no nanao le divin teto. Raha miaraka amin'ny Jesosy de tsy misy zavatra ratsy rehefa malala. Ninona zavatra angatantsika amin'ny Jesosy misy zavatra tiantsika angatana amin'ny Jesosy, tsy zavatra ratsy omeny Jesosy atsika rehefa malala, de zavatra tsara. Ninona zavatra angatana de tsara daholo ny zavatra angatana omen'Andriamanitra atsika rehefa malala. De zay rehefa Jesosy manao zavatra ho antsika, tsy misy ratsy zany zavatra ataon'i Jesosy ho antsika rehefa malala, satria atsika mpanompon'Andriamanitra rehefa malala, rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra de tsy tsara daholo ny zavatra omeny, satria atsika mpanompony mino azy. Jesosy tsy tia magname zavatra ratsy ho an'ny mpanompony, tsy tahaka ny Satana zany. Devoly raha manome zavatra olona de ohatrany tsara izy afaka kelikely de fa ratsy. Fa ny Jesosy eto rehefa malala de tsara, tsy ratsy omeny Jesosy atsika rehefa malala, raha mangataka zavatra aminazy atsika rehefa malala. De raha niova divin zany rehefa malala, ino fahagagana nataon'i Jesosy voalohany mba ampahamantarana izy nanao mba afantarana izy zany. Ino fahagagana nataony voalohany mba nafantaran'ireo mpianany izy zany teto. De voninahitra mo an'Andriamanitra rery ihany rehefa malala mankasitraka atsika rehetra zay niaino de tahin'i Jesosy daholo. Amen. Halleluja. Sotra ranabavy, sotra betsaka indrindra. Andranabavy Sylvie tao anatin'izay toriteny nahafinaritra tokoa izay. Andriamanitra manankarem-pahasalamana any amaly fitianao ranabavy, tongava amin'ny ambony indrindra. Zay ny toriteny voalohany ry havana malala. Ahoana ny fahitanareo azy? Mba omenao tikelo n'izy raha hoe firy sur 20 omenareo an'izany toriteny voalohany izany tahiny tompontsika tsirairay avy. Misaotra ranabavy de Andriamanitra manankarem-pahasalamana amaly fitianao de tongava amin'ny ambony indrindra de mahereza hatrany. Halleluja. Mahavelom-bolo be raha zeny ny toriteny voalohany. Avy zany ny faharoa, fahatelo, fahaefatra sy ny maro isan-karazany ao aoriana de tahiny tompo isika mianakavy, pasteur Rondro, i Andondry, Tinarakoto Arzaka, Andolina Suzel, Fanila Zavandramanana, reo mbola sy narabeky tonga mba tahiny Jesosy. Halleluja. Mankasitraka 20 sur 20 mihitsy nomeny Ama, so ohatra Ama, 17 sur 20 nomeny Angelina. So ohatra nareo de tahiny tompony isika tsirairay avy. Halleluja. Ritra amin'ny famelabelarana ary tsika. Famelabelarana moa zay mazava azy fiarahanareo aminy. John toko faharoa, filazantsarany John toko faharoa no netiny amintsika teto androany. De misaotra nareo ihany koa amin'ny firariotso sy ny fampahirezana ataonareo azy fa
mampairana ankizy reny teny maminy anareo reny mahatonga anazy mbola androsoana vain sur 20 daholo izy ny ankizy sotra anareo dia mahereza daholo tsika mianakavy dia mampairy anareo rehetra izay mbola tsy niditra ihany koa nanao toriteny ao anareo amin'ny groupe izay maharesy mahereza hatrany miandry anareo izay jaona toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny 10 izy ity moa ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy fahagagana voalohany fahagagana voalohany tonga dia mipoka be mihitsy iza malala fahagagana farany nataon'i Jesosy teto tany zay mba mitsatotsatoka kely raha io ny fahagagana voalohany nampodiny rano ho lasa divay dia inona ary fahagagana farany nataon'i Jesosy ho an'izay mba maimba samy manoratra etsika inona ny fahagagana farany raha io ny voalohany sady miandry anareo ihany inona ny fahagagana farany nataon'i Jesosy raha iny no fahagagana nataony voalohany ny nampodiny Jesosy rano ho divay tao Kana sy nakanisany tao Kapernaumy tsy Lazarosy aloha ny fahagagana farany zay mahay mitsatoka an'izay izy nitsangana tamin'ny maty nandresany fahafatesana zay aloha zany anankiray zay anontony zay fa raha tsy raisina zany izy nanangana ny tenany tamin'ny maty dia izy fahagagana natao tamin'izy mbola velona teto mihitsy teto tany mihitsy izy mbola velona dia tsy mofo dimy sasany-drano roa ihany koa fa mahafinaritra be mety anareo mandray anjara halleloia nandresy fahafatesana fa izy aloha zay aloha izy fa le talohan'ny nafatesana mihitsy zany tiako antaniny sotra ny Suzailina namarina azy voalohany ny sofiny Malko le teo a Getsemane le nikapohany tonga dia nikapainy Petera tamin'ny sabatra sotra mampionina ihany koa fa mampionina koa raha tsy nasiana baraingo zao ny mampionina dia amizay tsy manontany fa mamaly fa io le izy Suzailina sy mampionina zany no namarina an'le izy halleloia voakapany sofin'ilay kapiteny dia nalain'i Jesosy dia napetany dia ohatrany tsisy ninina halleloia tsy haritra fotsiny fa iresaka ny fahagagana voalohany tsika ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra rehefa zavatra natao voalohany dia eo daholo fa ty tena tonga dia mipoka be mihitsy halleluia nampairatra mason'ilay kapiteny azo lasaina ihany koa izay ngamany fa tamin'iny efa tsy fahagagana nataon'i Jesosy fihitsony zany azo lazana an'iny fa fahagagana no ny rahan'i Jesosy nipitika fa ty le teny ty ma ty teny hoe action nataon'i Jesosy hoe inona ny fahagagana nataony farany halleloia fa mamarina ataony ihany ianareo ho tahin'ny tompo isika rehetrarehetra ino moa zavatra teneko anankiray teo nampodiny Jesosy ny zavatra rehefa atao voalohany dia ohatra mbola tsy dia makaiza ohatra ny ataontsika rehefa misy zavatra voalohany atao za zao reavana nahita ny sariko taloha lasoka sioko anareo raha mbola hitako aty manao na sarina tanareo nanao Facebook voalohany nanao tanareo Facebook voalohany reavana misy sariko zay tato iny any photo de profil anareo tanareo nanao Facebook voalohany na ampome za tanareo nanao Facebook izy nareo fa tena ohatrany tsy azoko mihitsy inona le atao manao Facebook aveko manao mampome dia manao zavatra mampome fotsiny ataoko eo amin'ny Facebook eo dia sary tamin'ny voalohany tena mampome tsy hitako le sary nitiako tena rehefa misy zavatra voalohany atao zany dia eo foana le misy lesoka nanao le voalohany ohatra tsika zao vao tsika nitoriteny voalohany dia tadidinao mihitsy zany anao nitoriteny voalohany dia melatra kely anao mieritreritra ndray ahoana re za nanao toriteny voalohany vao nitarika fotoana voalohany vao tendry tao am-piangonana tamin'izany hitarika fotoana fa najango tena tena ny ry havana
menatra be teny ambony alitara tena nefa rany dia nomeko an'le pasitera anay micro ity tohizo le pasitera nefa tena raha tena mitojo fahasarotana hoe dia meo anarako ny micro dia tohizako no meko ny micro fa Jesosy nanao fakakana voalohany zany tonga dia tao amin'le tena izy toy tao amin'ny heriny avakitsika izy dia zao hoe ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea fakiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faramitsy olona izy dia avy eo iverenako ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy momba fampakaram-bady ary efa lany divay dia ony renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy aloha Jesosy taminy na vehivavy momba fa ninona kory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako fa ony reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay aseny ataonareo ary nisy sy ny vato enina malany rano indrosy na intelo vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy dia hoy Jesosy taminy feno rano ny sindy dia fenoany hatramin'ny molony ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka eto ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana alleloia dia netiny ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay ny aviny fa ny mpanompo izay nanovo ny rano ny nalala dia niantso mpampakatra izy ka nao taminy hoe araka amin'ny fanaon'ny olona nareo kosa tena hafa mihitsy nataonareo androany fa araka amin'ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara ny arosony areo dia rehefa nisotro be ny olona zay vao ny ratsiratsy koa fa ianareo kosa dia efa nitahira divay tsara mba araka ankehitriny saika tsy namoaka an'le tsara be satria tsy fantany zavatra nitranga zany natao Jesosy tao Kana any Galilea ho voaloham-pamantarana ka nanehoany ny voninainy ary nino azy ny mpianatra rehefa afaka izany dia ridana any Kapernaoma Jesosy mamorena sy ndralany ary ny mpianany nefa tsy nitoetra ela teo izy halleloia amen mizara telo zany ity tantara ity ny andininy voalohany sy faharoa dia miresaka momba ny invité halleloia lista ny invité ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy dia miresaka momba ny Maria mampiditra ny Maria ary teo ny voalaza voalohany no ny teny voalohany tao amin'ny baiboly tao amin'ny soratra masina tao amin'ny asan'i Jesosy Maria dia ny andininy fahadimy hatramin'ny faraika ambin'ny folo moa dia mahakasika ny fahakakana izay nataon'i Jesosy voalohany indrindra tamin'ny andro fahatelo zany hoe tamin'ny andro ny fahatelo ninona io andro fahatelo ny natongavan'i Jesosy satria Jesosy tonga teo Kana andro fahatelo zany natongavan'i Jesosy teo no tonga natao le mariazy teny be daholo ny zavatra tao amin'ny baiboly ny andro fahatelo zany eo amin'ny baiboly dia zavatra ngeza be takany hoe andro fahafito ny andro fahatelo dia misy teny Frantsa be amin'ny Osea ngefa kitsika misy tenin'Andriamanitra amin'ny Osea toko fahenina raha vakitsika andiny voalohany hatramin'ny fahatelo dia hoy ny tenandroanitra andeha hiverina amin'ny Jehovah isika fa izy no mamilavira izy ihany koa no asitrana antsika izy no namelantsika ary izy koa ny ameny ferisika rehefa afaka androandro dia ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika ary aoka halala eny aoka halala ezaka halalan'i Jehovah isika matoky toy ny maraina ny fiposany ao avy amintsika toy ny ranon'olana mivatravatra izy sy toy ny faraolana izay mavotony tany hoy ny tenandroanitra rehefa afaka roa andro dia ho velominy indray isika fa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehantsika andro fahatelo koa natsanganan'i Jesosy ary teto dia teo amin'ny andro fahatelo natongavan'i Jesosy teo izy zavatra hitsanga indray eto halleloia tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana fampakaram-bady fety mezinezina zany tsy mba mitovy amin'ny fahoriana zany ka hoe zavatra tsy napozina fa fampakaram-bady zany zavatra iomanana ary fety tena fanehoana ny voninahitry ny fianakaviana zany hoe mariazy
eo daholo ny avoaka zay mamirapiratra rehetra zay mipilopilotra rehetra ny aminao andeha mariazy. Halleloia. Tomobile tsara tare tena atao mihitsy zay mety. Halleloia. Sady zany ry havana hoan'ny fianakaviana mpikarakara dia io mihitsy ny fotoana tena io, tsy fotoana hafa fa io fotoana io mihitsy no fotoana lehibe ahafahana manome voninahitra ny fianakaviana eo amason'ny olona. Ary tena nisy invité be dia be, ary nisy invité goavambe, olo manakaja be mihitsy tonga teto. Iza ny tao aloha ny renin'i Jesosy, ilay noasoavana, ilay kitapo nofonosan'ilay zanak'Andriamanitra. Ary ny tena invité tena ngeza tao dia Jesosy, niaraka tamin'ny mpianatra. Ozy izy ny tarika anankiray rehefa manao te ahazo izy dia tarika savona grand complet ozy izy ny olona. Tena eo amin'ilay izy rehetrarehetra tonga ao daholo. Tena nisy invité tena manakaja tao. Tena fotoana tokony isehoany ny voninahitry ny mpampakatra. Fa ny olana dia zao lany ny divay. Lany ny divay. Zany hoe lany ny divay zany dia ohatrany lany lasantsy ihany. Dia ho hitan'ny olona losika tomobile ianao rehefa lany lasantsy. Inona ny dikany hoe lany divay? Tonga amin'ny fahafahambaraka. Tonga amin'ny fahafahambaraka. Ny divay zany dia matetika tsy misaraka amin'ny fisakafoanana eo amin'ny jiosy. Ary raha ohatra zany hoe fanambadiana tsy misy divay dia tahakany hoe inona zavatra mety azontsika ampitoviana amin'izany amintsika malagasy, ohatra hoe mba mitenena hoe nareo fanambadiana tsy misy divay, mariazy tsy misy divay, tahakany hoe inona re zany eo amintsika tsy malagasy hoe zavatra mba hisehoana ohatrany hoe olona atao mariazy tsy manao nefa tsy mety eritreritry satria izaben'ny olona efa tsy manao complet intsony rehefa izay mamonjy mariazy dia lany ny vary. Ohatr'izay mihitsy. Zay manao fanasana dia lany ny vary. Marina zany. Famadihana tsisy vary be menaka. Marina koa zay. Tsisy hena matavy. Vary tsy misy loaka. Zazakely tsisy ronono. Dite tsisy siramamy. Zay re. Tsy koa moa dia manitatra resaka amin'ny tsy tokony hitatra fa ny tiako tenenina hoe lany ny divay fahafahambaraka araka ny tenin'ny Soameva. Baraka zany ny tonga. Baraka ny afaka. Afa-baraka. Zany hoe misy fahafahambaraka iseho eo. Misy fahafahambaraka mandondombaravara. Dio izy io fahafahambaraka ihany. Mofo tsisy dibera, laoka tsisy sira, izy daholo zany. Ary Maria, amin'ny Maria ny mpianakaviana azy, dia natsapany avesatra zany zava-mitranga zany hoe tsisy lany ny divay. Lany ny divay? Tsy manana divay izy Maria matsy. Jesosy avy ianao. Tsy manana divay izy. Andeha vehivavy Jesosy taminy. Raha vehivavy, mompo faninona akory zasy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa ondreniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asiny ataonareo. Zao zany zavatra mitranga eto. Rehefa lany ny divay dia natsony Maria aingany Jesosy. Satria maninona? Maria nafantatra fa Jesosy rery ihany no vahaolana eo.
manoloana fa fahambaraka zay ho avy Jesosy rery ihany sisa no vahaolana eo ryavana malala. Fantatry mariny tokony atao, fantany iza mono zanany, fantany fa io le mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Na io le lobe rezy mafinapirahy teny marizo tamin'izany lobe dia tsy misy zavatra ao anatiny. Fantatry Maria fa azo antsoina Jesosy hanavitra ny fahambaraka mananontany io. Saingy izao zavatra tenenin Jesosy, raha vehivavy mofan'inona kory zasy ianao, hainareo ny dikany eo. Taloha tsy azoko mihitsy ny dikan'izany tenin Jesosy zany. Ny tenin Jesosy io rehefa dia midika ohatr'izao raha vehivavy mofan'inona zasy ianao, fantatry Jesosy zao fa mpianaka ry zareo e. Fa neny Jesosy rehefa mijery ny Maria sy Josepha izy dia tsy dia tena mandray anazy ho ray na reniny. Fa Jesosy rehefa miteny hoe ray, tsy mbola nanonona ny Josepha mihitsy izy hoe ray. Rehefa miteny Jesosy hoe raiko dia ilay izay ao an-danitra izay, raiko izay ao an-danitra, ny raiko izay naniraka ahy. Nefa Maria maninona eto miteny amin'ny Jesosy mba hanao, mibaiko an'i Jesosy mba hanao ny asa, misy asa tokony atao. Nefa Jesosy dia miteny fa tonga eto izy hanao ny sitrapony ny rainy. Ohatrany amin'ny Jesosy zany tsy tokony Maria no mibaiko anazy hoe ty asa ity ataovy, fa zay andrahan'Andriamanitra anazy. Araka ny teny Jesosy hoe misy ondry afaka ny andrahany raiko anahy ankoatran'ity ato anaty valo ity. Azonareo? Neny Jesosy zany, Jesosy tsy manao zavatra tsy nanirahan'Andriamanitra anazy. Ka eto dia ohatrany hoe Maria tonga dia miteny io moa ataovy e, ataovy ho asy io e. Jesosy efa mifaninona moa tsika sy ianao e. Tsy ianao nge ny tokony haniraka fa ny raiko izay ao an-danitra. Raha ny raiko miteny hoe ataovy dia ataoko. Fa raha tsika sy ianao tsy mifaninona nge tsika sy ianao e. Kitapo ny fonosana ianao fa tsy afaky hibaiko anahy amin'ny asa izay tokony ataoko. Fa ny zavatra ataoko, ny haniko dia manao ny sitrapony ny raiko izay any an-danitra fa tsy manao ny sitraponao reniko izay eto an-tany. Dia Jesosy mbola tsy tonga nge ny fotoanako e. Inona moa le mbola tsy tonga ny fotoana? Mbola tsy tonga ny fotoana hanombohan'i Jesosy hanao fahagagana. Jesosy tonga teto tsy hanao fahagagana, fa Jesosy tonga teto ry havana. Aninona? Hisakafo. Invité Jesosy. Ohatra misy pastera ngeza be mihitsy zany tonga amina fanasana anankiray. Ny alehan'ny pastera io tsy nitondra izy na baiboly ary. Ny alehany eo hisakafo. Misy olona mitendana, zaho dia ometsika fitenena pastera anao tory-teny. Toy pastera mbola tsy tonga ny fotoa. Tsy zany nalehako eto. Nalehako eto hisakafo nalehako eto hamonjy mariazy fa tsy hanao fahagagana. Nefa Maria naninona? I Maria tsy nahalala an'izany, tsy navela amin'ny Maria. Fozy izy Maria hoe hanao zavatra izy Jesosy fa mampalahelo izy. Tena hotratra ny fahambaraka ireo fa jereo reo. Jesosy mbola tsy tonga ny fotoako, mbola tsy fotoana fanaovako an'izao zany. Ao amin'Andriamanitra ry havana, ny zavatra rehetra misy fotoana. Ozy izy ny mpandinika tao amin'ny baiboly dia tsy izany fa Solomona izay loatra ny mpitoro teny. Ozy izy Solomona hoe any mpitoro teny toko fahatelo 1:140 hoy loatra ny mpitoro teny. Ny zavatra rehetra samy natao nomendrika amin'ny fotoanany avy. Ary ny mandrakizay efa nataony tao ambony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe, ay tompo na vavy-saondra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra samy natao nomendrika amin'ny fotoanany avy. Ny zavatra rehetra ry havana dia mandeha amin'ny fotoanany daholo amin'Andriamanitra.
mandeha amin'ny fotoanany na mifamoazana mandeha amin'ny fotoanany. Zao fotoana tsy famoazan'ny zava-manisy zao atao tokotanay misy paoma maniry tena vokatra. Nareo moa tsisy tonga naka paoma fa de paoma tena mavesatra ohatr'izao mihitsy de efa milatsa-datsaka fotsiny sisa tapitra zany ny famoazana. Ka raha amiray volana nareo avy aty aka paoma tsy misy tsony ao satria maninona? Satria misy fotoana. Ny fiainantsika io misy fotoanany ao amin'Andriamanitra. Misy zavatra indrasanao io fa misy fotoanany ao amin'Andriamanitra. Mandeha amin'ny fotoanany daholo. Raha androany ianao mbola tsy tonga le zavatra indrasanao dia ny ampahelezako anao misy fotoanany. Ny mpitoroteny Solomona moa zany narotra mpitoroteny dia tena nandinika ary nanam-pahendrena nandinika mihitsy ny zavatra voalaza dia zavatra mitombona daholo. Mbola manana fahendrena noho ny tolo malagasy zany mpitoroteny zany. Dia nandinika izy hoe ny zavatra rehetra dia mandeha amin'ny fotoanany. Ao izy ny Ezekela ampahelezako anao ihany. Ezekela toko fa 7:7 andininy 9:20. Anao izay ten'Andriamanitra. Ary izy sy manodidina ny avoana koa dia ataoko fitahiana ary ampilatsaka ny ranonorana amin'ny fotoanany dia ranonorana mpitahiana amin'ny vatrafatra amin'ny fotoanany. Levitikosy ampahelezako anao ihany toko 9:20. Levitikosy toko 9:20 andininy 7. Hoy ten'Andriamanitra. Dia amenareo ranonorana amin'ny fotoana mba havoka-javatra ny tany ary amo ny azo any tany. Ame ranonorana tsy zao dia zao fa amenareo ranonorana amin'ny fotoanany. Mandrasa an'izay fotoanan'Andriamanitra izay ianao. Salamo 145 andininy 5:10. Ny maso zao rehetra zao miandrandra anao ary ianao manome azy haniny amin'ny fotoana miandrandra tahaka ny ahoana raha maso zao tontolo zao. Ny fotoanan'Andriamanitra dia fotoanan'Andriamanitra foana ary amarana koa salamo voalohany fa tsy toko kory. Salamo voalohany andininy 7. Dia tahaka ny azo ambolena amorony rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany. Natahiny tompo ny ahoana ary io azo io amin'ny fotoanany ihany io mamoa. Zany no mahatonga antsika mila miandry an'Andriamanitra fa io tsy maintsy mamoa io. Ary Jesosy dia tena niteny. Aiza moa izy teo? Jauna ke moa izy teo? Hoy Jesosy mbola tsy tonga ny fotoanako. Any mbola tsy fotoana tokony amboako ny asako zao mama. Okaloha. Ny olana nefa dia zao. Nefa fahambaraka eto mba nanontany. Jesosy mba eo ihany ve? Ozy Maria hoe mba eo ihany ve anao Jesosy dia aviranao hafabaraka ve le tolo reto? Tadidin'ny olona mandrakizay. Izy le olona izy zany ry tsy ampy divay ry tsy tadidinareo hoe le izy mivady rery tsy mbola nitsy ohatr' zany tadidin'ny olona mandrakizay zany. Dia tany hoe le olona mivady kely isa zany. Le olona le nanao lehilahy ny divay. Ay ve fantatry lehilahy reny divay na. Atao hoana ny anatononany reny. Fa fahambaraka. Fa zao fa vao mampanotiako tenenanao andro. Na dia mbola tsy fotoanan' Jesosy aza. Na dia mbola tsy fotoananao sy Jesosy aza. Na dia mbola tsy tonga aza ny fotoananao amoazanao. Tokony meko anao tsy avelan'Andriamanitra ho afabaraka izany. Tsy mbola tonga ny fotoanany fa nataon'i Jesosy ihany. Satria nahoana? Maika kokoa ny arovana an'ireto olona ireto amin'ny fahambaraka nefa Jesosy mba teo ihany. Dia alohan'i Jesosy naroso ny fotoanany. Misy fotoantsika miandry valim-bavaka. Misy fotoantsika mandalo ady miandry valim-bavaka. Dia za tena teteny aminao, te hampahery anao androany miandry valim-bavaka izany tsy voatery vetivety. Fa ny toky azoko menanao rehefa manomboka mivavaka fotsiny ianao dia ampelantan'Andriamanitra aty ianao tsy ho afabaraka ianao. Rediko izany avana tamin'izay nanan'olona trosa tamin'izany. Dia zao ny zavatra nitranga. Efa nanomboka ny vavaka. Alleluia. Vao nanomboka ny vavaka efa nanomboka ny tahiany Jesosy amin'izay nahazo vola be. Dia manomboka manilika trosa tsikelikely. Ny trosa nefa io efa ho amina miliara tsy afaka nandoa an'izany indray mandeha mipoaka. Fa ny natao tamin'izany efa mahazo vola dia mividy tomobily dia mitoy manao
varotra tomobila zany dia zay maka tombony dia maniry ketra dia maka dia manomboka mba misy miodina amin'izay zany ka za tamin'izany a miafina mihitsy tamin'izany tsy atao hitan'ny olona tompotrosa hoe mana tomobila fa za misy tenako anao raha za hitan'ny tompotrosa tanany hoe mandeha tomobile eny dia tonga dia misy manaky amin'izy ahoana ty tomobile ty aloha ty zany tonga dia ho anahy ty zany anotavana trosa dia miverina mody aho mandeha tongotra fa lasa ny tompotrosa ny tomobile nisy fotoana nanana moto mandeha moto dia fatao any kasika mainty be satria nainy olona eo ampiasana ahoana raha ty moto ty mety amiko a asa mba ataon'izany rehefa tinga mbola andehanako hitady volanareo ohatra mety amiko a ahoana io manne raha mena io so mofo meko anao any ty rehefa tena anavanao raha tsisy amtika tsy afaka andeha hitady vola manao e tonga dia efa mba fanarahana kosa dia anaovana taratasy anaovana fanekena hoe izara kotosalama rato dia manaiky marina fa ananany anina ohatra hoe berte sava ananany berte sava vola ka ity moto numéro zao ty dia atao antoka fa raha tsy voalohako ny volany dia lasany dia menazy ny taratasy lasany aloha zany mandeha amin'ilay moto fa ny amin'ny olona indray ahoana ty moto ty alo rena mba hitiko man meo anahy aloha mba tsy afaka hitady ny volanareo ary io ingeny andehanako hitady vola nao fitaratasy ary izara kotosalama rato dia manao taratasy manaiky indray fa nanandrana-bavy artizan'ilay Madagasikara vola ka ataoko antoka ity moto numéro zao miloko maitso maitso le moto ka raha tsy voalohako ny volany dia lasa ty moto ty dia menazy indray taratasy lasa indray zasy le moto fa nenata izy mandeha moto iny za ihany dia sokafana le kasika fa miafina mihitsy ahoana io anaovako taratasy nareo raha tsy voalohako zara kotosalama rato dia manao fanekena fa nanany marizo vola raha tsy voalohako ity dia lasany ty moto olona fo 520 tompony moto tengenako iny losaka zany driavana asa na ifandrivotra ny ahoana zany reny raha tsy nalohan'i Jesosy teo ny volany reny sasany naka rétroviseur sasany naka guidon sasany naka pneu sasany tsotatra moto ray taratasy vo 520 tompony iny daholo olona firy tompony iny za no mitaingina azy ka izao le izy nanomboka ny vavaka zany dia nanomboka manao aferina tomobile dia misy tompotrosa tena ngeza be zay ary izy lava tanana be mihitsy fa teneko anareo tamin'izany zay miperaka any amin'ny tanàna iny mba ho fifenana zany dia any amin'ny trano any andromamanay any amin'ny tranoko taloha tamin'izany mbola tsy nanambady any ny fametrahako tomobily eo amin'ny lalana eo amin'ny fivatako tomobily hatramo zay eny amin'ny tranonay eny akatody dia misy tomobilako amidy dia eny any no mitondra eny ny tomobily any mihitsy zany fa any amin'ny trano ipetrahako tsy afaka ataoko any le izy satria sao hitany ny olona fa andray andro ozy nareo tena nisy tompotrosa tena niantso polisy zany efa nomboka mivavaka tonga amin'izay ny ariva dia vao mirava dia mbola mandeha makany tranondro mamanay aloha mezaka mivarotra tomobily io zany dia anlihana trosa haika tamin'io fotoana io ry havana zany mandeha moto andro ariva mangatsika ohatr' izao ny andro tamin'izany efa virakotra polisy io tanàna io dia za vao tonga mandeha moto dia miakatra ao mama misotro ronono anamboara mama ronono mafana za mipetrapetraka ao io misy olona tampoka avako mandeha miakatra va nelakelan-trano any maheno an'le polisy miresaka allo efa ino motoany efa ino motoany fa lasa niakatra kely ao ambony ao izy nenakao amin'ny tranony ngambany miandry anazy mivoakotsika dia tonga dia mihetsika daholo taitra dia anabaviko izy nisy anarako votony hoe le irado zany efa io motoany nefa ao anaty maizy zao ny anabaviko mandalo naheno an'izay to dia niantso anao misy zavatra ohatr'izao mitranga za zany efa ho samborina tamin'io polisy efa firy ho samborina akay efa niomana fa zany efa amin'io efa nanomboka ny vavaka
fa nitrosa mbola tsy volo foana ino zay dia lasa dia nanao hevitra tamin'ny misy namako zay na dia le namako modina zay nanao an'ilay kasika dia nitondra le moto efa ohatrany film reny misy ke zany drevana dia nanao blouson nidina avao an-trano dia nanao le kasika dia namelona le moto dia lasa nandeha dia ino raha nisy nanaraka tany zahako mandeha miazakazaka miakatra mandeha tongotra aty amin'ny eran-kelan-trano any ambony any vao mifanao fotoana amin'ny namako vao mitondra le moto mandeha mody ny alamaina amin'ny polisy efa ho amam-polony ny akisambotra ino moa zany tiako tenenina raha dia mbola tsy tonga aza ny fotoana amahan'Andriamanitra tanteraka ny olonao Jesosy na dia mbola tsy tonga aza ny fotoana tsy mamela no hafa-baraka zany izy saika hafa-fambaraka nge zany ry havana malala eo an-tanànanao eo zany izy any tsy mahalala nahako akady va teo nge hatramin'ny dadabeanay teo niteraka eo zany anao mason'olona eo horohizana ny rojo vy ho alaina baraka hivoaka gazety Jesosy soa ihany efa nivavaka ny andrety vady reto ny divay ny lany fa ny ahy tena fafambaraka mihoatra noho ny divay lany valim-bavaka mbola tsy eo mbola tsy fotoana anaisy Jesosy ny anafahany anaty tamin-trosa fa ny zavatra azoko antoko na dia mbola tsy tonga aza ny fotoana tsy namela ho hafa-baraka Jesosy fa tantara tamin'izay tena ohatry ny amin'ny film reny mihitsy zany kiraha mody namako manao blouson midina dia efa manao kasika dia mamela le moto dia lasa moto dia andeha hanao fisamborana taratara zany ka tantarena fa tsy tantareko anao amin'ny atsipriana fa ohatry ny film zany fa ny tena marina ary ny tena nafinaritra na tamin'izany tatyarina ny hatria ahoana moa nahafahana tamin'ny ahoana moa satria ny ampisonia tsy samy asa satria to dia fantatra rehefa tsy tratrany teo zany dia tratrany any ampiasany hitan'ny olona ny fiasana ka fa tsy dariky levona ho azy teny an-dalana teny zany ny problème zany fa ny zavatra tiako itenenanareo dia zao tetina dia mbola tsy fotoanan'i Jesosy azy fa misy zavatra maika eto niza tonga eto izy androany na dia ataoko hoe misy olona eto efa namohana didy fisamborana nitoro hevitra aminao dia zao ndao hivavaka aingana ndana mibebaka dia ndao hivavaka ataovy izay atonga anao atonga eo amin'ny fiainanao Jesosy invité eo amin'ny fiainanao io ataovy androany dia androany izay atonga anao ho tonga eo amin'ny fanasanao Jesosy fa na dia mbola tsy tonga aza amin'taona mbola tsy mahay mivavaka ianao mbola tsy naninona ianao atolory ny tenanao androany fa tsy fahavelanao hafa-baraka ianao na dia mbola tsy tonga aza amin'taona mbola tsy tonga ny fotoako izy Jesosy fa hoy izy Maria hoe zao ataovy izay aseny ataonareo alleloia Maria mbola tsy nahitany Jesosy nanao fahagagana Maria mbola tsy nahitany Jesosy nanao fahagagana ramana mbola tsy nahitany Jesosy nanao fahagagana izy fa nitenin'ny anjely taminy tadidiny ahoana moa ry havana sakitsika izy ten'Andriamanitra alleluia Luka toko voalohany andiny fadimy amby telopolo andimy efatra amby folo aroy mahita amin'ny anjely ahoana reny natanteraka zany aho fa tsy mahalalalahy aho andimy fadimy amby telopolo ary ilay anjely namarika ny hoe ny fanamasina no tonga ao aminao ary isehany avo indrindra naloko anao ko ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra alleluia zao ny tenin'ny Maria mbola tsy nahita fahagagana nataon'i Jesosy izy fa ny zavatra fantany dia ny tenin'ny anjely hoe zanak'Andriamanitra no anatin'ny kibonao eo ny zanak'Andriamanitra tsisy atahorana hozy fotsy Maria ataovy izay aseny atao
atao fotsiny zay asena atao zanak'Andriamanitra io zanako io fa tsy zanako. Halleloia. Manoloana fahafahambaraka ianao. Manoloana fahafahambaraka manano tanina ianao. Inona ny tonga eo anoloanao? Fitenenana hoe atao zay asena atao. Zay asena atao zay asena atao eo zany atao fotsiny. Ohatrany miteny zany Maria atao zay asena ataonareo. Raha tsy te ho afa-baraka. Ary tsika rehetrarehetra zao dia saika izay daholo. Mahatonga antsika manao sitrapon'Andriamanitra. Mahatonga antsika mankatoa. Satria eo amin'Andriamanitra dia fankatoavana ny zava-dehibe. Fankatoavana ny voaloha laharana raha iaraka amin'Andriamanitra ianao. Hoe hivavaka. Fankatoavana ravana ny zavatra voalohany eo. Fankatoavana ny resanao. Andriamanitra hatramin'ny famoronana dia nametraka zavatra mila fankatoavana. Hoany daholo ny voankazo rehetra ao amin'izany afa-tsy sy ny anaka. Dia iny anaka iny mila ankatoavinao. Mifototra ao amin'ny fankatoavana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ka eto afaka miteny hoe atao izay asena ataonao. Zina aloha ny asena atao aloha miankina amin'izayko. Fahambaraka efa manantona tsikelikely eo efa isy olona ikary zany divay fanampiny eo. Ny herin'ireto olona reto mba hanatsara na haingana hitsaboana ny fahafahambaraka anakanana fahafahambaraka mila mankatoa eo ny hoe tsy miady hevitra. Ozy Maria atao izay asena ataonareo. Tonga dia ohatran'ny inona ny asena ataonay? Inona avy? Atao izao. Dia inona koa? Satria manino? Miaraka amin'ny fahafahambaraka. Zany nge mahatonga ny olona mpiady hevitra lafa tonga ihany fahafahambaraka revana. Ndao aleavana. Tenenina ny olona zao atao. Tsy fa manina akonefy zany atao tsy azoko mihitsy tsy azoko inge zany. Tonga ihany fahafahambaraka. Hoy Jesosy nisy sinibato enina teo mahalany rano indrona intelo mivata ary mipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy. Le rano le fanadiovana sasatanana ny jiosy isaky ny avy misakafo ny sy alohan'ny sakafo. Dia reo zany le rano saika ho ampiasaina hidiovana reto na le teny Jesosy hoe feno rano ny siny. Baiko voalohany feno rano ny siny. Fa maninona ary ny siny velona rano tsy azoko mihitsy dia rangaty. Fahafahambaraka ihany ny tonga. Na tonga reto olona tsy afa-baraka. Tonga dia nakatoa. Ataovy izay asena ataonareo. Eny zalahy ny daholo zalahy atao. Alao atao tsy izay ho afa-baraka. Ary misy betsaka amintsika eto voatery tsy maintsy hanao sitrapon'Andriamanitra mba hialana amin'ny fahafahambaraka. Tsy te ho afa-baraka ve ianao? Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Avy aloha hiasa Jesosy. Ataovy izay asena ataonareo. Hoy Jesosy tamin'ny feno rano siny dia mifenona hatramin'ny molony. Dia hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao. Aiza koa dia ho tovozina amin'izao fa nareo. Tonga ihany fahafahambaraka. Ny olona mora tahin'Andriamanitra dia ny olona tsy miady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra ravana. Io tenin'Andriamanitra io tsy ho haitsika mihitsy io. Mbola hoe io vao haitsika. Ka raha eo tsika ataovy izay asena ataonareo. Feno rano siny. Metoko sy andiny aloha Jesosy inona moa zany dirana, inona moa zany ny kodin'ny rano e? Inona ny kodin'ny siny? Hoana ny siny enina dia maizimaizina amiko mihitsy ka zany Jesosy. Maninona aloha raha azavaina mihitsy. Aloha tsy hipetraka mihitsy. Azavao mihitsy aloha fa nahoana ny hoe tovozina le izy. Dia inona no tovozina amin'ny rano mangatsika rano matsatso be io? Tonga ihany ny fahafahambaraka. Zay ravana, jona efa volombelona aminareo. Mbola tsisy nihinana zava taminay zany zavatra tritra arahana amin'izao. Ndao hitandrina sabata. Tsisy nihinana fantatray zany e sabata dito fa efatra famantarana amiko sy amina tsisy nihinana fantatray zany. Fa ndao tonga avy mivavaka amin'ny sabata. Ndao hivavaka tsika neny amin'ny sabata zany fa lasa sabata moa zany izy tiriny azy. Andory neny, andory tanda. Taninona? Misy fampanantenana ao. Ho tahin'ny tompon'ny fiainanareo. Tsisy fotoana ny dinahevitra azy aza mihinana zava-padiny. Zavatra tsara be mety tsy hohanina. Inona ny dirana? Fa dinezaka mety tsy mihinana. Betsaka angeravana. Mampino niditra tao. Nahita ny olona vao nanomboka mivavaka voalohany nahita ny olona saron-doha.
to dia nitady saron-doha izy sabata faharoa nanao saron-doha mbola tsisy verse tsy fantatry mampionony hoe fa maninona no saron-doha tsy fantany fa ny zavatra fantany atony etson'Andriamanitra tsy adalo reto olona reto andao tsy nalala verse ana saron-doha zany mampionony io fa tonga dia nanao saron-doha. Halleluja. Zava-dehibe aminay lavitra no tsotratra ny fahafahambaraka noho ny andany andro iadevitra. Betsaka aminareo reo fahafahambaraka manatona fa adevitra meo inona moa le verse azavoa misy aloha le izy sahako zany eny efa resy lahatra iny aloha amin'le tsy na zava-padina fa omeo misy le verse dia azavoa mihitsy aloha io azavaina aminao foana ary ny zavatra hita ataontsika eto averinay aminareo foana ninona zavatra hitanareo ataontsika eto tsika zao amin'ny desambra tsy mankalaza krismasy dia na iena lasa 30 indray ary 5 mijery tsy mampaninona fa tsy mankalaza krismasy isika misy fampianarana ny amin'izany raha nytany rehefa maninona dia miaraka amin'ny verse tsika miaraka amin'ny toko sy andininy miaraka amin'ny fampianarana fa tsy hoe tsy manao an'izany tsika fa misy fanazavana daholo tsy manam-pataloha ny vehivavy fa maninona misy fanazavana isika fa raha iandry ny fanazavana n'izany ianao voandroso ny fahafahambaraka misosoka ihany anyerin'le tolo reto ho mari ataovy izay asiny atao tena atao dia ataonay izay asiny atao inona ny vokany tovozina amin'izay ny rano sotro ny hoy izy tovozy amin'izay ka hoe teo amin'ny mpandahatra ny fanasana zany hoe ny anina zany le mpikarakara n'lay le fanasana zany le tompon'ny fanasana le mpikarakara ny sotro ary nanrano tonga divay mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalazany avy iny tsy nahita le fahagakana fa efa nivokany sisa no fantany tsara be tsy nisy ohatr'izany le divay ry havana vokatry ninony zany vokatry ny fianonan'ny marinana hoe atovy izay azony ataonareo ilay fahafahambaraka nivadika doka laza voninahitra nareo kosa aloha mbola tsy nisy ohatranareo hatramin'izay divay tsara ny anefa voaloha dia avy eo ny ratsy fa nenareo mbola natazonareo tao le tena tsara indrindra divay tsara nataon'i Jesosy ifiainanao rano mangatsika matsatso tsy misy neniny efa lany io halleloja atolorian'i Jesosy io androany dia ataovy izay aseny ataonao fa hivadika tena tsy amin'ny tsy ampozinao io hitsimbadika ambony ambany amin'ny lafiny tsara io fiainanao io hisy tsirony amin'izay io fiainanao io hisy lokony amin'izay io fiainanao io fa ataovy izay aseny ataonao ataovy izay aseny ataonareo halleloja tsy tonga ny fahafahambaraka ny enitra la fahafahambaraka la azy izy nandeha satria nanino satria tolety nahay nanara roatra nanao izay nasen'i Jesosy nataony hotahiny tompany itsika menakavy za matoko avoarainao izay afatra izay androany na dia mbola tsy fotoanan'i Jesosy aza tsy avelana fahabaraka ianao io vavaka andrasanao io ho avy io tena ho avy io mety mbola tsy zao ny fotoana marin'Andriamanitra azy fa ny voalohany ataon'i Jesosy dia hiaro anao tsy ho afabaraka aloha amin'ny fotoana tonga eo amin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray eo ampilatanan'Andriamanitra dia efa tsisy atahorana tsony ny dosie anao io efa tonga eo amin'Andriamanitra midy amin'izay ny varavarana tsisy azo atao aminao tsony tsy ho afabaraka tsony ianao tsy potika tsony ianao tsy resy tsony ianao tsy mandeha migadry zany tsony ianao tsy ratsy noho ny teo aloha tsony ny fiainanao ny ainanao talohan'izay ny ratsy indrindra tonga eo amin'Andriamanitra io manomboka eo amin'izay mety tsara ary zavatra avy amin'Andriamanitra dia zany foana ohatry ny ratsiratsy izy anao amin'ny voalohany ohatrany mitomboka fa mety tsara ny andro ny marina dia tovipoaka andro maraina ho ny tenin'Andriamanitra tsy mitsahatra mandrapitaotao vovonan'ny andro ny zavatra avy amin'ny devoly avy amin'ny zao tontolo zao ty mamiratra
dia me za manana havana tamin'izay mbola kely nakareny reo olo reo ny trano zany ozy nareo misy hatramin'ireny letsaka mankany dia faly be mahita dobokely dobokely vita amin'ny carreau le kely reny dia misy trondro ao anatiny dia ohatrany any am-paradisa ry havana misy karazana zay voankazo tsy ao misy letchi manga misy paiso karazana tsisy ohatr' zany tena ohatrany any amin'ny paradisa ao makany fa reo olo reo olona nanompo sampy amin'izao tsika miteny zao miditra amin'izany trano zany ianao mampatahotra ry havana tena ohatry manofy hoe ty ve le trano taloha iny fa ohatry ny trano olo le trano ohatry misy matoto ohatry misy tena potika tena ratsy tena maloto misolika tena tsy hitanao hoe ahoana satria nanino reo olo reo nanompo sampy reo olo reo dia any amin'le tsara mitotongana aty amin'ny fivavahana ianao mahita olona arakaraky ny tombony za zao amin'ny 30 octobre anniversaireko fa tena mitombo ny taonako fa za ry havana ho feno 7 taona amin'ny 30 octobre fa izao tsapako hoe 9 taona no nanompoka an'Andriamanitra zany hoe tsy 9 taona zany amin'io ho ile fomba fiteny hoe 30 taona fa miaraka amina expérience 9 taona zany inona tiako lazaina anao tena tsapako ny taonako mitombo fa tena tsapako hoe metsara ihany koa ny fiainako tsy hoe mihosa ny fiainako fa tena tsapako hoe makany amin'ny fahatsarana zay ny zavatra avy amin'Andriamanitra voalohany ohatrany ny olona amin'ny voalohany tsara dia miratsy fa ny tsika miaingany amin'ilay ohatrany efa seka tsy tafity efa seka laniny ny divay ry havana raha ny fiainako dia efa tonga teo amin'ilay divay lany tonga teo amin'ny fahafahambaraka fozy Jesosy hoe anao zay aseko atao sa tsy anao za Jesosy anao tsy ho alevako afabaraka ianao zany fa andao amin'izay ho taria ao moa ry havana ny asena ahafahana iseho vahoaka isan'andro ohatr'izao ahoana ny ahafahana taky ny ahoana moa zany fahafahambaraka taloha zany mitsoka an'ireto olona firy manambola aminao ahoana ankehitriny ny ahafahako miseho vahoaka eto hitanareo isan'androandro mitantaranareo an'izany zavatra rehetra zany raha tsy efa natsombadika Jesosy sy ny fiainana mirary anao ahako ataovy zay aseny atao zay ihany io ataovy zay aseny ataonao tsy ho afabaraka izany ianao ary dia amoaka divay afinaritra be io fiainao io vokatry n'inona vokatry ny fankatoavanao fotsiny ihany ho tahin'ny tompany antsika rehetra misaotra ny ranabavy Sylvie isika zany toriteny mahafinaritra be zany zako kosa dia mirary anao hoe hipotra divay mahafinaritra be io fiainanao io matoky ataovy zay aseny ataonao dia ho tahin'ny tompany ianao za zany tena mitsotra anao antsika rehetra mihitsy zay tonga rehetra eto androany ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao misaotra anao naharitra ny hatramin'ny farany halleluia amen. Dai, não, ni tu
miaro aminao Ampamiratra ny davany amindra fo aminao hitotsika aminao izy hanome fiadanana Amen.
Alleluia. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fotoanandroany. Nisaoranay anao Jesosy ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny teninao Jehovah Andriamanitra. Misaotra satria lehibe tokoa ny fitantananao, lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra Jesosy malala satria niteny taminay teto indray ianao tamin'ity androany ity. Ho raiketinay am-po ny teninao ary ho raisinay hampaheranay foana. Fa Andriamanitra tsy mamelanay ho afa-baraka tokoa ianao Andriamanitra. Na dia mbola tsy tonga izany fotoam-pamoazana Jehovah, dia ianao efa nanomana ny tsara indrindra ho anay ary tsy namelanay ho afa-baraka ianao. Impirina andalo ny fiainana tahaka ny fiainan'reto tompona fampakaram-bady reto moa zay Jesosy. Fa sofa tao amin'ny listiny invité foana ianao. Nanohana ny antso ianao ary tsy namela ho afa-baraka ianao Jesosy. Misaotra Jesosy io. Tena misaotra anao zay makasitraka ary manome voninahitra anaranao. Dia tahiza rehetra mety mandalo ady tokoa Jehovah Andriamanitra mba tsy ho afa-baraka. Ampianaro ahy akatoa anao zay fa ianao ny teny hoe ataovy izay aseny atao. Ary dia nataon'ireo olona ireo izay nasenao natao Jesosy malalo. Ankehitriny izay maka ny toeran'ny Maria mangataka aminao hoe Jesosy misy olona koa lany divay eto ny fiainany. Misy olona koa eto mety hotratra ny fafambaraka Jesosy. Ary amaly anay ianao hoe mbola tsy fotoananao. Eny Jesosy manana ny fotoananao amin'ny olona io ianao. Fa ny angatahanay aza vela ho afa-baraka. Aza vela isy ho afa-baraka eto na dia ray aza Jesosy. Aza vela isy ivoaka amin'ny fafambaraka eto na dia ray aza Jesosy. Taio, tena taio Jesosy. Arovy amin'ny fafambaraka. Dia anay ho fahagagana. Izany izy tonga teto izy androany. Zany olona izany dia anehoanao ny fahagagana. Anovo zay Jesosy tonga dia ho tovozinay ty fiainanay ity. Io fiainanay io ihany fa efa nokasianao dia ho tovozinay amin'izay ary dia ho divay tsara no tovozina amin'ity fiainanay ity. Tapitra treo zany fiainana matsatso tsy misy tsirony sy fiainana mampalahelo sy manjombonjombona. Fa tena iova loko, iova tsiro ny fiainanay miaraka aminao Jesosy. Ho tanteraka anay zany aminay tsirairay avy. Ny devoly sy Satana tena tsy azo tena didinay amin'ny ranao Jesosy tsy afaka anohatra zany teny zany tsy tanteraka amin'ny fiainan'reto olona reto. Zany teny zany dia amoa avy zato ely any am-pon'ny tsirairay avy amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Midera sy mankalaza anao zay. Raha misy tsy voalazako Jesosy dia ianao malala ny maso, dia ianao ne tanteraka Jesosy izay rehetra mety hoe mety tsy voalazako. Dia anao mihoatra lavitra ianao amin'ny fiainan'reto olona ireto. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia andao mampandrosoantsika ny anabavitsika soameva ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ary anabavy soameva anao ny fitenenana. Tany tompo atsika rehetra, tany tompo pastera, dia mbola iaraka vavaka atsika. Ry Jehovah Andriamanitra iray malala tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, midera sy mankalazanao hatrany izay Jehovah Andriamanitra. Kasika mankatenina izay iray malala mpanao lehibe voninahitra tsara indrindra. Ianao Jehovah Andriamanitra naniraka amin'ny mpanompolanao izay nitory teny teto, nanome fampianarana Jehovah Andriamanitra ary nanome fampaherezana anay teto Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao za Jehovah Andriamanitra iray fa ianao ilay mpanao tany sy ny lanitra. Ianao ilay nanao zava-drehetra teto ambonin'ny tany. Hitanao fa tsara izany dia nijanonanao tamin'ny andro fahafidy dia namasinanao izany andro izany dia andro sabata izany Jehovah iray malala. Ifonako aminao Jehovah Andriamanitra raha tsika ataonay atsibaraka amin'ny sitraponao. Mamelany erikaika mamindraha fo aminay rehetra tsirairay Jehovah Andriamanitra. Tsotra anao raha fona izay Jehovah Andriamanitra iray. Jesosy malalo, ity izany vavaka izay mangata-pitahina aminao Jehovah Andriamanitra iray io. Misaotra anao izay na eno ny teninao teo, na eno ny fampianarana, na eno izay filazany tsara teo Jehovah Andriamanitra iray io. Indesiko Jehovah Andriamanitra iray izany, haingany ka ho tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany Jehovah Andriamanitra, ary tsy mpiheno fotsiny izay Jehovah Andriamanitra fa ampiarina eo amin'ny fiainana izany Jehovah Andriamanitra iray malala io. Indrindra Jehovah Andriamanitra
anao zay rehetra iranao izay asa ataonay Jehovandriamanitra mba tsy ho afa-baraka zay eo amin'ny fiainana Jehovandriamanitra. Engane mba andray zay rehetra ampianarinao zay azy Jehovandriamanitra, zay rehetra asianao ataonay Jehovandriamanitra. Engane mba andry ny fotoana zay rehetra fa tsy ho kivy zay Jesosy malala. Niza tonga eto androany Jesosy malala, na misy problème, na misy olana efa very hevitra izy Jehovandriamanitra, oka izy atoky anatona anao Jesosy malala. Sy ankatoanao Jehovandriamanitra velona. Tsy teo afa-baraka izay Jesosy malala. Ankatony didinao izay Jehovandriamanitra ray malala. Mba ho lasa divay tsara mandrakariva ny fiainanay eto Jehovandriamanitra ray. Tahaka ny fahagagana zay nataonao. Anao zay rehetra ataonao zay Jehovandriamanitra. Anao zay rehetra sainao ataonao zay Jehovandriamanitra. Tahiko Jehovandriamanitra firenenay. Engane mba ibebaka izy ireo Jehovandriamanitra ray io. Engane mba tsy mafiatoka izy ireo Jehovandriamanitra. Indrindra fa amin'ny toroteny fampianarana zay ataony fampianarana eto amin'ny vavaka fiambena Jehovandriamanitra andamika zao zay mitoro famarinana eto isan'andro Jehovandriamanitra. Mba ho raisina amin'ny tsirairay zany Jehovandriamanitra amin'ny alalan'ny partage na amin'ny alalan'ny direct Jehovandriamanitra. Mba ho hitan'ny firenena rehetra Jehovandriamanitra na Madagasikara zany tomporay malala tsara indrindra. Indrindra fa ny havanay sy namanay Jehovandriamanitra. Ka sy ho tagnana fiainan'izy ireny Jehovandriamanitra satria maro mbola tsy malalanao tomporay malala tsara indrindra. Jehovandriamanitra aroviny Madagasikara-nay. Madagasikara-nao Jesosy a Madagasikara tsy mandohalika. Arova amin'ny ratsy rehetra Jehovandriamanitra ray io. Arova amin'ny loza rehetra Jehovandriamanitra ray io. Ampio izy ireo Jehovandriamanitra ray mba halalanao. Indrindra Jehovandriamanitra ray io mba hibebaka sy hivala aminao Jehovandriamanitra anao zay rehetra teneninao izay rehetra fampianarana Jehovandriamanitra ray io. Ankasiraka izany io Jehovandriamanitra ray io. Zay olombena Jehovandriamanitra tsy mahasarika izy ireo Jehovandriamanitra fa ny fanahy masina anao tomporay malala no anova ny fony tsirairay azy. Dia isaorako anao mandrakariva zany Jehovandriamanitra ray io fa mbola anao irery ihany mijery sy voninahitra Jehovandriamanitra ary atokisanay fa anova izy ireo tsirairay azy. Raha toroko zay Jehovandriamanitra ray io tantany sy tokantrano toromasonay ny anjely masinanao ny iambina zay Jehovandriamanitra. Raha ifo zay Jehovandriamanitra maraina Jehovandriamanitra ataonao miavaka amin'ny olona rehetra satria zanakao zay Jehovandriamanitra. Avanao ny mpanomponao sy tsy manompo anao Jehovandriamanitra. Dia sy laza anao Jehovandriamanitra ray tsara indrindra zay nandanta tompony sabata. Saotra Jesosy Kristy ray tompony sabata. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranambavy soa mefitsika tanaty zay vavaka firenena mahafinaritra be zay. Tampitry tokoa ny fandarantsika. Raha mbola tsika amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo andeto indray tsika rapitso la samy mbola velonay rapitso alina amin'ny sivy sasany. Rapitso moa tsisy vavaka maraina fa misy kosa ny takariva mahafinaritra manomboka amin'ny telo izay rahanareo amin'ny groupe zay maharesy. Misy mitarika fotoana ao, misy mitory teny ao dia manasa anao amin'ny telo ariva rapitso ny fandarana takariva mahafinaritra. Raha rapitso alina kosa ohatr'izao dia eo andeto indray tsika miaraka amin'ny mpitory teny hafa indray. Tay topoaritsika rehetra akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com no afahanao mihaino injapeo akiradio dia samy tahiny tompotsika rehetrarehetra rapitso indray dia samy matory amin'ny fiadanam-po ampilaminantsaina daholo dia hiarika tontolo andro mahafinaritra be anao rapitso fandresenao anao ny tontolo andronao rapitso amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao dia rapitso indray tsika mihaona samy mahery daholo. Halleluia. Amen.